miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mifanto fa aza mety avilivily izy indray ny lohatenin'ity video manaraka ity. Andriamanitra ravana dia manana programa fikasana planina asa ho antsika tsiraray avy ary misy famonjena sy fitahina mandrakariva ao ambadika izay fikasan'Andriamanitra ho antsika zay. Fantatry ny devoly zany ary tsy faly amin'izany izy ka dia mitady ny fomba rehetra amily viliana ny fiainantsika. Raha tsy mitandrina isika dia tena lasany ambongadiny. Any amin'ny Genesis toko fa 4 zao ohatra dia misy ilay lehilahy izay nirahany Abrahama hitady vady ho an'ny Isaka zanany. Rehefa tonga tany amin'ny Labana io lehilahy io dia nirosona sakafo dia ozy nataony manao hoe tsy mbola inana ozy izy raha tsy efa voalazako ny raharahako. Izany hoe apetrao mihitsy aloha ilay sakafo fa manana mission raha tsy vitako izay tsy miditra amin'io zavatra io tena zava-dehibe zany hoe mifantoka amin'izay raharaha lehibe nampanovitanao fa tsy variana amin'ny sakafo. Ny faharoa dia Davida sy Goliata. Davida efa tena vonona mihitsy hiady amin'ny Goliata. Tonga tampoka avy any Eliaba zokiny nilavaniny taminy aninona ty lahy natao aiza ny ondry fantatro fa itsikilokilo ndreny ale lahy ty soatran'izany nilavaniny taminy indray Eliaba zokiny. Dia inona nataony Davida ny valiany tsotra fotsiny hoe maninona moa azo izy izy mba miteny ako maninona moa zany izy izy dia tonga dia niodonany lasa izy nifindra tany amin'ny olona hafa indray. Dia tahaka izany mihitsy nandray tsika eo amin'ny fiainantsika tena misy olana tena misy hoe ity le olana tokony hatrehany fa zao omeny satana faux problème olana hafahafa indray tsika dia variana amin'iny olana hafahafa iny dia tsy afaka tsony tsy nahita tsy afaka nifantoka tamin'ilay tena olana be. Goliata ny problème anao, Goliata ny fahavalonao fa tsy Eliaba, tsy ny havanao, tsy ny manodidina anao. Ny devoly ny fahavalonao fa tsy ny vadinao. Zay taddio zay. Fahatelo dia Marta sy Maria. Haitsika tsara ny amin'ny Luka toko 10. Marta zany rehefa mba tonga tao atokantrano Jesosy Kristy dia variana amin'ny lakozia, variana amin'ny sakafo, variana amin'ny fikarakarana isan-karazany. Fa Maria kosa tena le fifantohana. Zay hoe mifantoka amin'ny zava-dehibe fa tsy variana amin'ny zavatra ranofo, variana amin'ilay maro ariana sy be reny. Ary izay mihitsy nambaran'i Jesosy taminy hoe Marta, Marta, maro ahiana sy maro ereny ianao izy. Maro ariana sy maro ereny zany hoe tsy nahazo sitraka teo anatrehan'Andriamanitra izy noho izany zavatra izay nataony izany fa ny zava-dehibe indrindra ozy izy ny tompo dia Maria no efa nisafidiny anjara tsara izay tsy azo asorina aminy. Zany randravana tena tetiteny amintsika hoe mifantoha fa aza manaiky ho avilivily. Jereo tsara fa rehefa mivavaka tsika indraindray eo am-pivavahanao dia lasany lavitra ny saina. Raha mihaino mivavaka moa sasany dia tsisy zavatra enony le vavaka ataon'ilay olona raha mifombona mbavaka fa dia ao sasany sady matory mihitsy ny hafarany tsisy fifantohana. Ary ny sasany aza eo am-pivavahana dia sady mijery zavatra, mieritreritra zavatra hafa, manao Facebook ny sasany eo am-pivavahana dia fa tsy mety zany fa mila viliana daholo zany. Eo am-pihirana tsy tena mihiran'le hira tena mifantoka atsika indraindray fa hirairaina fotsiny le hira. Sasany aza ny ampiangonana sady mijery ny akanjony ihany, mijery ny fihetsika ihany, any amin'le muzika indray no mandeha ny saina, any indray no mandeha hoe ay tsy nety zany akôro zany, ay mivalana zany hira zany, ohatran'izao dia any no mandeha ny adofa le fifantohana amin'ilay tononkira hoe hideran'Andriamanitra sy ankarazan'Andriamanitra tsy ao. Ohatrany koa fenona tenin'Andriamanitra. Dia tena variana ny sasany dia milalao telefona dia mijery sary. Ary izay mahatonga ny hoe tsy tsara mihitsy mitondra telefona na tableta any am-piangonana raha olona tsy manana fifehezan-tena. Fa dia lasa fa mila viliany satana fotsiny io dia lasa any amin'izany ny sainao. Mentory teny ny sasany dia lasa ny lavitra be ny sainy. Tsy manana fifantohana intsony. Mila mitandrina isika. Eny fa na dia izao video izay hitanao zao aza. Indraindray anery havana eo am-pijerena video dia misy olona manakorotana tampoka, misy olona manontany zavatra tampoka, misy olona manao zao dia tapaka indray ilay izy. Ny sasany moa alefa ihany ilay izy sady mandeha ny fanaovana zavatra hafa dia mihaino dia manana mihainohaino tsikelikely eo dia tsy ho azonao mihitsy ilay tena fahamarinana. Raha fampaherezana ilay izy tsy ho azonao ilay tena fampaherezana. Raha fampianarana ilay izy tsy ho azonao ilay tena fampianarana satria tsy mifantoka ianao tao anatin'izany rehetra. Fa mila viliana daholo zany. Fomba hipetraka hivavaka ianao tonga dia maneno ny telefona. Fomba hipetraka hivavaka ianao miady tampoka ny ankizy ohatran'izany. Nefa misy zavatra be dehibe amily viliany satana mba tsy hahatanteraka ny programan'Andriamanitra izay tokony hatao. Mila mitandrina tsika, mila mandiny tena tsika ny amin'ireny zavatra samihafa ireny. Indraindray ny mpanompon'Andriamanitra
manana mission ianao aza variana amin'ity tany ity jerevitra Jesosy Kristy tompo telo taona nanaovany ny asa fitoriana filazany tsara tsy mba nanana eritreritra hoe aleo mba impirantalo ato amin'ity tany ity fa dia aleo aloha anao voyage kely makarisy makatsiana hoe aleo anamboatra trano mba teny iaina mba iaina e mba hiatana e tsy any amin'izany ny priorité-any fa tena ny ahavitany asa izay nampanaovan'Andriamanitra azy ary zany mihitsy tsika ndraindray tsika ny ampanaovana tafika masina e la ny andro mandamina ny adiny mpiantafika fotsiny ny atao raharaha fa mily viliany satana daholo zany misy olona omen'Andriamanitra ndraikitra goavana be izy anao ny asan'Andriamanitra anao anivon'ny firenena soatran'izany lany any le mandat fa tsisy ninona vitany satria nahoana variana mandamindamina le zavatra secondaire be da be fotsiny le olakolana kely madinidinika dia lany andro amin'izany fa tsy mifantoka amin'izay tena anton-javatra ny mpianatra mifantoha amin'ny fianarana mifantoha amin'ny zavatra rehetra raha tena te hahita fahombiazana fa ny mpianatra mahay dia izay mpianatra mifantoka amin'ny fanazavana ihany rehefa any ampianarana dia tahaka izany ny zavatra rehetra izay atao mila mifantoka antsika ravana jerefy tsara ny lopa efa nataontsika angamba zany expérience zany tamin'ny mbola kely amin'ny hoe asiana lopa dia alaina le hazavana iny dia mifantoka amina toerana anankiray daholo le hazavana dia mamay be iny raha taratasy mirehatra mihitsy dia tena tahaka an'izany mihitsy rehefa afantoka amin'ny toerana anankiray daholo le hazavana mahavita zavatra ny herinao ny sainao afantohy amin'izay zavatra fantatrao fa tokony ho izy raha te hahita fahombiazana ianao fa hazavariana amin'ny zavatra samihafa zay hamily viliany satana ny saitsika raha tsy manana an'izay azon-damosina mijoro zay sika mahatakatra eny amin'ny hoe family viliany satana ty vo hivoakatra anao dia hivavaka mangotika tampoka ny kibonao dia ohatrany ay nefa raha vao kelikely ao ny janony ianao ohatrany tsy nanina indray ny kibonao vo hivoakatra anao dia misy vahiny tonga tampoka misy zavatra samihafa ohatran'izany dia raha tsy manana ny azon-damosina tena hijoro tena voavilivily foana ary na dia any amin'ny fivorim-piangonana azy indraindray la ny andro amin'ny resabe tsisy dikany ny zavatra rehetrarehetra zay atao fa tsy any amin'izay tena hifantohana no atao lany ny fotoanantsika mandra-parivan'ny andro lany ny devoly angalariny any ka tsy tonga ntsony le programan'Andriamanitra tsy mahavokatra satria variana lany andro mijery télé lany andro mijery film mijery série manao Facebook manao an'ity zavatra samihafa ity hatramin'ny firy alina hatramin'ny firy maraina eo tratra ny family viliany satana tratra nefa dia olona tokony ahavokatra ahavita zavatra ho an'ny asan'Andriamanitra mila mitandryntsika ao atokantrano ao indraindray variana amin'ny zavatra hafa any ka tsy mahafantoka amin'izay vady omen'Andriamanitra fa variana amin'ny vadin'olona variana amin'ny zavatra samihafa any tsy manana fifantohana amin'ilay tokantrano sy le ankohonana intsony fa dia lasa fotsy varavarana any amin'ny zavatra samihafa indray no atao sy hifantohana ny saina mila mifantoka antsika ry havana fa raha tsy mahafantoka antsika hatramin'ny vola io aviliviliny devoly vola rehefa tonga dia lasa any amin'ny zavatra tsy misy dikany isan-karazany dia boka nitrosa foana ihany ianao boka nitrosa foana ihany ianao raha tsy mitandrina inona ary ny tokony atao ny zavatra tokony atao dia efatra voalohany indrindra tena mila vavaka rehefa mifo ianao maraina hoe to mbavaka daholo mifandaram-potoananao rehetra apetrao amin'ny tompo angatao mihitsy tompo arovy amin'ny rano ireny fandaram-potoanako androany arovy amin'izay to family viliany satana amin'ity an'io ty ny faharoa manova programa asivy fandaram-potoana mazava tsara ny fiainanao hoe eto manao an'izao eto manao an'izao dia arao iny fa raha ohatra ka fiainana mandehandeha fatifatany tsy anam-potoana akory anao hivavahana tsy anam-potoana akory anao makina soratra masina tsisy satria mivilivily ny fiainanao ray manontolo voavilivily ianao na dia fotoana 2 minitra hivavahana raha tsisy satria voavilivily asivy programa hoe eto manao an'izao eto manao an'izao ary ny fahatelo dia izao manova exercice na concentration tena angatao amin'ny tompo me fifantohana dia manova exercice mihitsy ohatra hoe hivavaka dia tena hoe miaino le vavaka zay ataon'le olona anao manakatra mihitsy amaky soratra masina dia tena manakatra mihitsy mieritreritra manao hoe inona marina tena ezaka hifantoka ianao ao anatin'le izy tena manova exercice na concentration mihitsy hoe andramo fotsiny ao anatin'ny 10 minitra dia eritrereto hoe zao vidéo nataoko zao hoe ao anatin'ny 10 minitra rehefa tapitra ity vidéo ity dia andramo fa hitanao fa sarotra niko hoe hifantoka anatin'ny 10 minitra zany tena sarotra hoe andiny tena ao anatin'ny 10 minitra hoe inona zany eo amin'ny fiainako ny tokony amboariko fa tena mitenanao fa raha be zany vao vita fa mila mizatra zay mila manao exercice nilay concentration hoe mihira dia mifantoka amin'ilay tononkira tsy mihaino akory ny mozika mihaino ny inona mihitsy fa tonga dia hifantoka amin'ilay tononkira fotsiny manova exercice na concentration ary ny farany dia io nataon'ny David io ny tena tsara indrindra dia izao rehefa misy ilay family viliany satana tonga
valio kely tsotra fotsiny a dia omela amosina zay no nataony ny valintsotra hoe maninona moa zao izy inona moa zao nataoko dia tonga dia nylany nomelona amosina dia nifitra zany hoe tsy variana tsy lany andro ao izy asa mety hoe misy notification tonga tampoka na maneno tampoka ny telefonanao tonga dia vinoy a dia tonga dia toizo ihany ny fianonao le tenin'Andriamanitra misy olona tonga tampoka dia teny mihitsy hoe azafady aloha miandrika anareo farivaveo avy afaka mandray anareo misy zavatra samihafa ohatrany tsy maintsy ataonao fa raha ohatra ka manaiky ho avilivily anao dia tena voavilivily tokoa tsy ho tonga mitanjona izay anirahan'Andriamanitra anao ka tsy ho zany ane fa itsika tsiraray avy izay mahita ty vidéo ty a dia tena hifantoka isika vao vita ty vidéo ty izy vidéo indray ho hitanao vidéo gaga izy vidéo indray ho hitanao politika izy vidéo indray ho hitanao resaka dia efa tsy hitadidinao tsony io fa mila mifantoka ianao amin'ny hoe zay aloha ny vidéo hitako androany dia aloha indray aloha raha ho ajanoko indray aloha mila mifantoka ry havana mila mifantoka antsika amin'ny zavatra rehetra izay atao io telefôna anao io raha tsy mitandrina ianao io ny tena hamily viliany satana anao very amin'io ianao lany andro amin'io ianao tsy ho tonga le fiadanana tsy ho tonga le fahasoavana azy eo amin'Andriamanitra mifoaza tonga hava-saina izay manatsofina ity miaino a aoka izy iaino izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana ho n'Andriamanitra ny voninahitra amen